Anio Alahady folo Janoary 2024. Alahady voalohany manaraka ny epifania. Alahady izay natokany fitandremana eto Isotry Fitiavana, hitondrana ambavaka ny firaisan'ny sampana. Hibanjinana trano loha hevitra hoe maneho ny mahandriamanitra azy ny tompo. Ny liturjia amin'ny endriny fahatelo riavana no anatanterantsika izao Fanompoam-Pivavahana izao. So dia ara-hitsangana ny fiangonana, anao ny hira faneva miverena amin'ny fitiavana voalohany. Miara-mipetraka ny fiangonana. Mbola haritra hitsangana kosa ny firaisan'ny sampana, anao ny hira mahatoky izay voarakitra amin'ny fandaharana.
ho amintsika anie ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy, zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia hiarahantsika mamaky ny salamo 720 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7 ary hiarahantsika manao ny firana Fjkm 770 aorian'izany. Aoka hiara hitsangantsika tompoko. Amin'ny anaran'i Jesosy, miobio an Jehovah ary tany rehetra, velomy ny oboka mihira. Mankalaza an Jehovah amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga azy feo fihirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka miobio natrehan Jehovah mpanjaka. Aoka irondrona ny ranomasina izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Aoka itehan-tanana ny rika, aoka hiara ioby aminy koa ny tendrombohitra. Eo anatrehan Jehovah, fa avy hitsara ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy, ary ny firenena amin'ny fahitsiana. Amen. Engakau hitana
Alleluia, samba, samba, valiza maisha. Alleluia, samba, samba, itanai nitambava. Vavaka sika riavana. Andriamanitra rainay io. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Midera sy mame voninahitra anao zay raha afaka miseho eto anatrehanao indray ankehitriny. Mankalaza anao zay fa Andriamanitra tsara ianao. Andriamanitra be fitiavana. Andriamanitra mamindra fo sy miantra ka mbola manolo-pahasoavana ao anay mahatratra ity fotoana ity. Velona tokoa ianao ry Tompo. Ary efa nampandresy anay tamin'ny sakana samihafa nandritry ny taon-dasy iny ka mbola nahatoy izao anay. Afaka mandihy ny taona vaovao. Tanterao sy amarino eto raio ny fanatrehanao zay mivory amin'ny anaranao. Fa maniry zany indrindra izahay zanakao. Dia ho firaisan'ny sampana amovo tsara tokoa ane izahay ka ahay aneo fiombonana fatratra noho ny aminao mpanordianay. Dia sokafy ara ny fonay andray anao, ny sofinay iaino anao, ny masonay banjina anao ary ny vavanay ideranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanany 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy isika hiara-hitsangana ny ankizy sy ny tanora anao ny hira efa voalahatra. Jesosy zoko malalanay io, fifaliana ho anay hatrany no miaraka aminao. Fantatray fa ny teninao dia mahery, ary ihany koa mandresy lahatra anay eny, mandrantsana izay tsy araka ny sitraponao aty anatinay. Jesosy tianay hatrany mianatra ao aminao, ka mety izy ianao ilay mpampianatra tsara, hampianatra anay zandrinao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Petraka anareo. Ho aminareo hatrany aniny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika, amen. Inona moa raky izy tanora ny loha hevitsika ny amin'ity volana ity? Maneho ny mahandriamanitra azy ny tompo. Tamin'ny voalohany taona isika dia nareto oriteny hoe endrik'Andriamanitra no nahariana antsika tsirairay avy. Tamin'ny andro fahafiry moa Andriamanitra no nahary ny olombelona. Mahay tsara nareo tamin'ny andro fahaenina. Eto ariavana ao anatin'izao fotoana ahafahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra izao dia ho fantarintsika hoe maneho ny mahandriamanitra azy ny tompo ka miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Raha nahary ny olombelona Andriamanitra tao anatin'izay andro fahaenina izay dia endrik'Andriamanitra nahareny antsika ary nataony ambany kely noho izy araka ny ambarany mpanao salamo. Raha mijery sika dia izao, misy retsika na ratsambatana maro naharian'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Nomeny sofina roa isika, nomeny maso roa, nomeny vavatokana, nomeny tongotra roa sy ny tanana roa. Ao anatin'izany dia hitantsika fa miavaka ny vava.
Fandresantsika eto androany dia andehany antsika iaino afatra ao anatin'ity tantara kely anankiray ity. Misy rangahy anankiray atao hoe Billy Graham. Izy io dia mpitory filazantsara malaza tany ampitan-dranomasina tany. Rehefa nitory filazantsara ity lehilahy ity dia zavatra voahomana tsara, zavatra efa maty-paika ary efa napetraka tamin'Andriamanitra ny entina any amin'ireo vahoaka an'Andriamanitra izay haino azy. Tonga teo amin'ny toerana anankiray ary izy ka fanaony mpitory filazantsara ny manao antsoavo rehefa anatanteraka fitoriana ny filazantsara izy. Tao anatin'izay indrindra dia izao, nametraka laminasa izy ireo tao anatin'ny fitoriana nataony, nasiana rindran-kira raha-pilazantsara, nasiana dihy mahafinaritra ary nasiana fotoam-pivavahana andrenesana toriteny. Nisy lehilahy anankiray ary tonga tao anatin'izany toerana izany. Dia izao ny fihetsika ity lehilahy ity. Rehefa mandeha ny hira raha-pilazantsara ka mihetsiketsika dia faly ery ny fony mihetsiketsika izy ary mihaino tsara. Mandeha ny hira dia mihaino tsara ny tononkira izy. Fa rehefa mandeha kosa ny toriteny sy ny vavaka dia avy hatrany dia tapena ny mafy be ny sofiny. Tonga dia manampina sofina avy hatrany izy fa tsy te hiaino. Tsy te hiaino zavatra malefadefaka. Tao anatin'izany indrindra nefa dia izao. Iny izy tao anatin' ny fanapena sofina mafy iny no indro nisy lalitra ny famaofao teo amin'ny sofiny teo. Nanelingelina anazy teo le lalitra. Farany nihetsika ihany ny tanany andeha hikopaka le lalitra teo amin'ny sofiny ilany. Tao anatin'izany indrindra izy no nahen'ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay manatsofina aoka izy haino araka ny ambaran'ny Apokalipsy 2:7 tapany 1. Tao anatin'izany indrindra dia izao, rehefa naheno izany tenin'Andriamanitra izany izy dia nilatsaka moramora ihany koa ilay tanany ilany ka naheno ny toy ny tenin'Andriamanitra izy. Izany ihany koa rakizy tanora nangalantsika hafatra amin'ity andro ity. Andriamanitra maneho ny maha-Andriamanitra azy ka miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina amintsika tsirairay avy. Mety hoe lalitra ny fitaovana na ahafahana handre ny tenin'Andriamanitra, fa izay ilay hoe hevitr'Andriamanitra ahatonga fiadanana ho antsika tsirairay avy. Iaraka hivavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao izay ankehitriny fa mamelona anay ianao. Ary tianay izay mba tena ankizy tanora, olona voafidinao, ary fantatray fa tsy nijery anay araka ny ivelambelany fotsiny ianao, fa nijery ny ao anatin'ny fonay ka mandresy lahatra ny mandrakariva mba ho amin'ny fahatsarana. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompony ivavahanay. Amen. Ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fangatana amin'ny fanamasina, hira 590 andininy 7. Tompo miteraha sy mankalaza ny anaranao izahay fa Andriamanitra avo indrindra ianao. Misaotra fa nomenao tombony izahay ka afaka mandre ny teninao. Ankehitriny ary Tompo, raha maky sy hiaino ny teninao izahay dia fanamasinao no hiasa feno aminay, ahatakarana ny hafatrao ary andraisanay ny teninao. Ahasandratray ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Iaraka amaky sy iaino soratra masina sika ao amin'ny fanekena taloha bokyny Samoela voaloha toko faha 9 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 13. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Samoela: mandra-pahoviana no alahilovanao an'i Saoly, nefa izao efa nandaha azy tsy ho mpanjakan'i Israely. Feno diloilo ny tandrokao ka mandehana, fa irahako any amin'ny Jese Betlehemita ianao, fa efa nahita mpanjaka ho ao amin'ny zanany ao. Fa hoy Samoela: ataoko ahoana no fandeha, fa raha reny Saoly izany, motsy ho vonoiny va ao? Ary hoy Jehovah: mitondra ho vavikely ianao ka lazao hoe avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah aho. Ary antsoy Jese mba ho any amin'ny fanatitra, ary izao ampahafantatra anao izay ataonao, ka je hosoranao izay holazaiko aminao. Ary Samoela nanao izay nolazain'i Jehovah dia tonga tao Betlehema. Ary nitsena azy amin'ny kofotra ny loholona teo an-tanàna ka nanao hoe: fihavanana va no hiavianao? Ary hoy izy: fihavanana, avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah aho. Amasino ny tenanareo ary andeha hiaraka amiko ho any amin'ny fanatitra. Dia no amasino ny Jese sy ny zanany ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Ary no nitonga ireo dia nijery an'i Eliaby izy ka nanao hoe: ny voahositry Jehovah tokoa ity eto anatrehany. Fa hoy Jehovah tamin'ny Samoela: aza mijery ny tarehiny na ny hahavy nitsanganany, fa efa nolaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Ary Jese niantso an'i Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan'i Samoela, fa hoy izy: tsy ity no fidian'i Jehovah. Ary Jese dia nampandalo an'i Sama indray, fa hoy izy: tsy ity no fidian'i Jehovah. Ary Jese nampandalo 7 lahy tamin'ny zanany teo anatrehan'i Samoela, fa hoy Samoela tamin'i Jese: tsy no fidian'i Jehovah ireto. Ary hoy Samoela tamin'i Jese: tapitra eto avokoa va ny zanakalahy rehetra? Dia hoy izy: ny faralahy no sisa, fa miandrondra izy. Ary hoy Samoela tamin'i Jese: manirahaka azy, fa tsy hipetraka hihinana isika ambara-pahatongany eto. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra, ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tarehy. Ary hoy Jehovah: mitsangana hosory izy, fa io no izy. Ary Samoela nandray nitandroka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny. Ary ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Dia nitsangana Samoela ka nakany Rama. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Luka toko faha 4 andininy faha 14 ka hatramin'ny 12. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko faha 20 andininy faha 20 ka hatramin'ny andininy faha 17. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fananaka ny Galili, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny sinagogan'ny olona ka nankalazain'izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izy, izay nahabe azy izy. Ary araka ny fanao dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana mamaky teny. Dia natolotra azy ny bokin'ny Isaia mpaminany, ary no namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana amin'ny fatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba. Anafaka izay nampahoriana hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Ary rehefa naoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha, dia nipetraka izy ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy, sady talanjona noho ny teny fahasoavana naloaka ny vavany. Ka hoy izy: tsy zanak'i Josefa va ity?
Ary tsy nahita ny tempoly teo aho, fa ny tompo Andriamanitra dia nitsotoa sy ny zanak'ondry ny tempoliny. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mampirapiratra azy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry ny fanazavana azy, ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavany. Ary ny mpanjakan'ny tany dia mitondra ny voninahiny no ao anatiny, ary ny vavahadiny tsy harindrina akory amin'ny andro, fa tsy mba hisy alina ao. Ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia entina ao anatiny, ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Amen. Ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fahatelo amby efapolo sy roanjato, ny andininy fahatelo. Mipetraka amin'ny fiangonana. Mirahaba ny fiangonana pastera manao hoe tsangana tamaty Kristy, dia mamaly ny fiangonana hoe amen. Vavakisika. Tompo malalo, misotranao zahay noho ny teny efa nomenao anay mpanomponao zay vorinao atao tranonao amin'izao marain'izao. Misaotra ny amin'ny teny mbola horenesinay zao araka izany tononkira-pana zany, sokafy ny fony tsirairay mba azahoan'ny mirakitra zany teny zany, ahitany amaminy ary indrindra hitombony amin'ny fahalalànanao mpamonjy eo. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lioka toko fahaefatra. Lioka toko fahaefatra ny tapany voalohany amin'ny andininy faha-valo ambin'ny folo. Ny tapany voalohany hatreo amin'le point virgule. Ndao iarahantsika mamaky zany teny diso fantatsika zany riavana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra hitory-teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Indray mandeha indray hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra hitory-teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Amen. Ny miteny de Jesosy, ny ambarany momba azy de hoe ato amiko ny fanahy. Maninonao amin'ny fanahy? Nanositra azy hitory-teny soa mahafaly. Le hoe nanositra na voaositra, io no nadika tamin'ny teny hébreu hoe Messie, amin'ny teny grika Kristy. Resaka Messie zany tory-teny amin'izao marain'izao, resaka Messie. Tonga Jesosy riavana, manambara ny tena no Messie izy tonga, fa le fanontaniana de hoe
fa isika fiangonana ve milazy Mesia. Afava le fanontaniana, sika fiangonana ve, za ve enao ve? Mila Mesia. Io araka nitatsika eo io tenin Jesosy io teny nalainy avy eo amin'ny Isaia 1:2. Ary ao amin'ny Isaia 1:2 Isaia manambara ny fiaviany zany Mesia zany, zay tonga zany 20 siècle taty aoriana, zava-mahagaga zany reava. Efa fantatsika zany zavatra zany. Fa le Mesia ambara io, le fanafahana ambara eto aloha de fanafahana ny zanak'Israely avy amin'ny sesitany any Babilôna. Zany no ilan'ny mpamonjy, zany no ilan'ny mpanafaka, zany no ilana Mesia. Anafaka ny vahoaka an'Andriamanitra avy any amin'ny sesitany zay anafaizan'Andriamanitra azy. Ny tantarany zanak'Israely reavana de tantarany fanekena nataony tamin'i Jehovah Andriamanitra, ary fanindra andalana amin'izany ny nanimponik'io ny njangajangany ara-panahy tamin'ireo Andriamanitra ny firenena manodidina azy. Hita teo foana zay lafin-javatra anankiroa zay, nafaran'Andriamanitra izy. Naronge rehefa tsy mety anarany ho faiziko ianareo, alefako sesitany ianareo. Zay no ilainan'le Mesia. Io sesitany io zany vokatry ny fahotany Israel reavana. Ary io fahotana io no nanimba ny fiainan'ny zanak'Israely. Tsy nanimba fotsiny amin'ny mafirenena hoe lasa sesitany, fa nanimba ny fiainan'ny tsirairay. Ary zany no amin'naniny Isaia Mesia. Mila fanasitranana le vahoaka, mila fanasitranana ny tsirairay. Karaha ny teny zahay hoe mila ny Mesia ve ianao? Andeha ovainao ohatran'izao hoe ianao ve matsiaro ny tenanao, matsiaro ny fiainanao ho simba ny fahotana, ka mila Mesia ve ianao hamonjy ianao? Fa tsy tenenintsika hoe mila Mesia ve ianao, fa hoe mila réparation ve ianao? Tsy manivaiva ny Mesia zany riavana. Tsy miteny ratsy, tsy blasphème Mesia raha miteny amin'ny fiangonana hoe ianao ve matsiaro tena hoe mila réparation, mila mpamboatra fiainanao, sambatra ianao. Raha ianao zany matsiaro, za zay resahana androany maray no mpilipitra zay, tena mila réparation ny fiainako, mila mpamboatra ny fiainako, vokatry ny ota ny talatalako. Ndeha raha tseretsika riavana, sy mety ho asan'izany hoe réparateur na mpamboatra zany, fa teneno aloha voazainao hoe mila mpamboatra ve ianao. Ndao arary teneny tsara. Za solofo mila mpamboatra fa lazaiko anareo zany, ary faly anahita an'ity ty. Inona ny asan'le Mesia? Inona ny asan'le mpamonjy? Inona ny asan'le mpamboatra? Arak'izay nyresahana teo riavana. Voalohany de voalohany indrindra, eo amin'ny 9:20 ary rehefa nivaky itsika izy de hoe ny voaositra izy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo. Tory teny soa mahafaly amin'iza? Amin'ny malahelo. Io ny vokatry ny fahotana voalohany. Misy vokany efany eo amin'ny perekopeo, fa ny vokatry ny fahotana voalohany de ny alahelo. Le alahelo de malahelo mahantra, misérable, pauvre. Zay le reseriavana. Ary mila réparateur anamboatra ny fiaina koa, anafaka amin'izany alahelo zany. Tena eo de eo mihitsy ny alahelo sy ny fahantrana rahabola. Ary azotoriana tsara amin'ireny olona reny tena hoe mitrongo voahomana amin'izao fotoana zao ty texte ty riavana. Marina amin'izao 2021 zao ty texte. Fa mihoatra an'izany io hoe fahantrana,
na alahelo resahany eto fantrana ara-panahy avanao. Karaha mijery tele tsika, mijery vaovao tsika mahita le fantrany olona le mitady zay hoanina an'io, mitady tetedavina an'io, dia tsy mahita fatsiny zay ny fiainany. Tena mampalahelo izy, mampalahelo lavitra any Jesosy noho izany, le fantrana ara-panahy avanao. Ary zay ny tiany Jesosy, zay fantrana ara-panahy zay no hoe tiany Jesosy amboarina amonjenantsika. Ary izy tany amin'ny Matthieu 5 dia efa niteny tsara mihitsy hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa izy azy ny fanjakany lanitra. Tena hoe imasony manokana zany. Fa izy ary havana le malahelo, na malahelo indrindra, mantra indrindra ara-panahy. Le olona hoe matsiaro ao anatiny ao, fa tena tsy alehany mihitsy ny fiainany ara-panahy. Ivelany izy ohatran'izao sy ohatran'izao, fa ao anatiny ao fatany loatra fa tsy manjary izy. Nafinaritra le tenina mpitoroteny anankiray hoe le sambatra le malahelo ara-panahy, dia le malahelo ara-panahy hoe matsiaro, fa raha milafy ny ara-panahy ny fiainana dia tena hoe bankrompotra ry avanao. Asa raha mpanangantanana raha misy anaraka sahiteny eto hoe bankrompotra ny fiainako ara-panahy. Fa zany no ilana réparation zany, zany no ilana messie zany. Za pasteur ry havana fandraisiko hoa zany teny zany, dia faly aho, tena faly aho toriteny eto amin'izao maraina zao. Zay zany le sokajy voalohany na le vokatra ratsy voalohany ny amin'ny hoe fahotana mahazo ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia miampito amin'ny voka-dratsy faharoa indray sika zany, eo amin'ny le linina manaraka an'izay vakiny hoe naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy. Naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy. Le voalohany zany olona malahelo, bankropotra ara-panahy. Eto indray miresaka mpifatotra. Ny mpandinika dia milaza hoe le mpifatotra raha azo adika amin'ny teny frantsay hoe prisonnier, dia hoe ampitoviana mihitsy amin'ireny hoe prisonnier de guerre ireny. Mifatotra amin'inona? Mpifatotra amin'inona? Mpifatotra amin'ny voafatotry ny fahazaran-dratsy sy ny fomba ratsy, mpahazon'ny olombelona, fimamona, zava-mahadomelona, ny sexe, lalao isan-karazany, voafatotry ny fangidiam-po koa, voafatotry ny fahatezeran-dava koa, etsetra tena hoe voafatotra zany fahotana zany. Ary araka ny teny Jesosy tena mpifatotra izy, satria zay manao an'izany, zay manota dia andevon'ny fahotana. Zay tonga ireparean'ny fiainanao amin'izany ho Jesosy. Tonga ny Messia hanafaka, hanasitrana anao amin'izany. Ary ninona fatorana? Prisonnier de guerre ositsika teo. Ninona prison amatorany Satana anao? Ninona anarana? Fatary fa Jesosy ry havanao manana ny fanalahitiny zany prison zany. Raha teneninao izy hoe io ara Jesosy, voaizany fanalahitiny tranomaizany fiainako zany, sy anagadrany Satana toy ny mpifatotra, toy ny prisonnier de guerre amin'izao maraina izao. Malahelo mpifatotra. Fa eto amin'ity malahelo toy satria araka ny tenenina teo hoe citation nataon'i Jesosy avy amin'ny Isaia ty dia hoe eo Isaia tsy miteny hoe mpifatotra, fa miresaka ny olona torotoro fo izy, miresaka ny olona torotoro fo. Zany hoe eto amin'ity hoe mpifatotra ity zany, zay le fanazavana voalohany. Fa le fanazavana faharoa tonga Jesosy ry havanao.
irepare io fonao torotoro io. Fo torotoro no ny fiainan'ny tokantrano, no ny fiainan'ny fianakaviana. Torotoro no ny fiarahamonina sy ny fiaraha-manompo atao am-piangonana. Tena misy zany. Torotoro no ny fiarahamonina eo amin'ny andavanandrom-piainana. Tonga izy irepare an'izany fonao zany. Raha zay no ijerena ny tontolo misy atsika ry havana. Tonga koa izy anasitrana irepare io fonao torotoro ary rotidrotika no ny tantaram-piainanao. Ferena no ny tantaram-piainanao. No zay fahatosoana nataonao tao amin'ny fiainanao, no zay namitana anao tao amin'ny fiainanao, no zay nandrosoana fanentenana anao tao amin'ny fiainanao, no na fotoana nahadisikajy anao. Ary ferena le fo ry havana. Maninona ferena le fo? Tsy mety sitrana le fo. Satria le eritreritra mampatsiaro anao le mauvais souvenir mandrakariva dia tsy mety sitrana. Zany fonao zany. Fa tonga ry havana Jesosy. Tonga Jesosy. Tena irepare. Anasitrana zany fo ferena zany. Zany fo rotidrotika izany. Ary tsarovy ho anao zay torotoro fo. Fa Jesosy dia tena hoe manatona manokana, akaiky manokana antsika rehefa hoe hita ny torotoro fo isika. Satria alaka ny tenin'ny Isaia mpaminany ihany dia hoe ao amin'ny fitoerana avo sy masina no honenako, ary ao amin'ny torotoro fo sy manetry tena ry havanao. Zay le natongavan'io Mesia io, zay no natongavan'io mpamboatra io, tonga irepare. Irepare ny fiainanao voafatotra, irepare ny fonao torotoro. Malahelo mpifatotra torotoro fo. Dia tohizana ny teny Jesosy dia sy fampahiratana amin'ny jamba. Sy fampahiratana amin'ny jamba. Io koa sarotra amintsika mpino ry havana. Sarotra amintsika olom-piangonana ny miaiky hoe mila réparation ny masontsika fa jamba isika. Ary ny tena fandahatra amin'ny olom-piangonana ny tena mazana indrindra. Le olona religieux. Indrindra le olona religieux manompo fatratra reny. Nefa manompo anaty fahajambana ara-panahy. Tsaronareo ry havana, tsaronareo. Tantaran'ny Saoly. Kasiany fanena tamin'i Jesosy izy, teny an-dalana ho any Damaskosy. Dia no tonga tao Damaskosy izy nametrahany mpanompon'Andriamanitra tanana. Zay vao hoe nisy kiratrondro toy ny afaka tamin'ny masony. Dia zay vao nahiratra indray ny masony. Zary havana faly, tena faly. Fa isaky mitory teny dia hitako mihitsy hoe misy kiratrondro alan'ny tompo. Za tsy mitompo teny fantatra hoe zany mahihatra indrindra, mahiratra indrindra ato amin'ity fiangonana ity. Fa tena faly hoe ampahafantaran'ny tompo hoe aive zany izy ity, aive zany izy ity. Ary ny tena mampalahelo ankoatran'le hoe le olona religieux indrindra. Ohatran'ny Paoly zay tena hoe nanentsika fatratra, zay nge le fatratra foana, zele foana. Na ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy, fa rehefa jamba ianao dia zele ho amin'ny ratsy. Dia mampalahelo mahita le olona ohatran'izany. Fa ny tena mampalahelo ry havana, dia hoe ianao zany mba mahiratra, dia malahelo ianao mahita an'le olona hoe jamba, tsy mba mahita ny hitanao, nefa hoe ziry anatin'izany fahajambana izany.
nisy tantara anankiray haitsika tsara, John Newton. Zany a trafiquant d'esclave, zany a mpidoroka, zany a tompony ditra. Trafiquant d'esclave, zay ditra rehetra nataony daholo noho ny nandray an Jesosy ry havana, ka novainy Jesosy ny fony, novainy Jesosy ny fiainana, dia nitsory vavolombelona izy. Ary izy nanoratra tononkira-panahy maro toy ireny hoe Amazing Grace reny. Dia ozy izy mitantara an'le misy amin'le ton'le Amazing Grace hoe grasin'Andriamanitra mahagaga loatra ary mamy loatra ny fandrenesana azy. Zany grasin'Andriamanitra zany no namonjy olona tsy vanona oatra very afahiny, fa efa hitan'Andriamanitra ankehitriny jamba afahiny, fa ankehitriny dia efa mahiratra. Tonga Jesosy avana hirepareana io masonao io, hanasitrana io masonao io, hamonjy anao amin'ny fahajambana ara-panahy io. Malahelo a, mpifatotra, torotoro fo, fahajambana ara-panahy, ary faefatra hanafaka zay ampahoriana, hanafaka zay ampahoriana. Le fahoriana mbola vokatry ny fahotana, ory ianao nefa zay le fon'ny rainao, onena dia mamindra fo, dia maniraka ny zanany, hirepareny le dégâts ao amin'ny fiainanao vokatry ny fahotana. Zany nke mampahagaga amin'io Andriamanitra io e. Ary zay ny mahavaovao mahafaly, teny soa mahafaly, satria manamboatra manolotra réparation. Manolotra réparation raha mety ianao. Iza le ampahoriana na nampahoriana eto, tsotra ry havana ny valina rehefa jerena le contexte. Araka le teny teo a, teny natao tamin'ny andron'ny Isaia ty, iza ny nampahoriana? Zanak'Israely. Iza mipampahory? Nebokadnetsara. Taloha Nebokadnetsara, iza ny nampahory? Farao. Efa 100 taona tany Egypta. Reo araky ny fatatsika raha ny misekolelady isika dia efa mianatra an'izany. Ry Farao, ry Nebokadnetsara sy ny firongona dia tsinona fa tandidony Satana. Satana ny tena mpampahory zany. Satana ny tena mpampahory. Ary miresaka tsara ny Satana Jesosy amin'ny Jaona 10. Zay ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andrigana. Zay ny lahasan'ny Satana ry havana. Zay ny lahasan'ny Satana zay. Tsy avy raha tsy angalatra, amono, andringana. Fa zao ny teny fampanantenana min Jesosy atsika ry havana. Resenao, resy amboalohany ianao raha manantena hoe hifanandrina irery amin'ny Satana. Resy amboalohany ianao. Resy amboalohany ianao raha hiady amin'izany gouvernement hoe taranaky ry Farao, taranaky ry Nebokadnetsara, mpampahory vahoaka zany. Resy amboalohany ianao raha hifanandrina amin'izany. Resy amboalohany ianao raha manantena hoe ampitony an'io conscience-nao io zay ampahorian'ny Satana, zay culpabilisen'ny Satana lava. Zany ny fampahoriana. Resy amboalohany aloha raha mety hoe handeha ho an'ny psychologue sy ny psychiatre, fa tena hoe lasa ambany be ny estime de soi-ko no ny afitsiko Satana. Jesosy rery havana ho mahay miprépare an'izany. Jesosy rery mahay miprépare an'izany. Ary tadidio le teny fampanantenana ny meny hoe, tadidio le teny fampanantenana ny meny hoe ny sehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava
ny asany devoly amin'izao maraina zao izy te andrava ny asany devoly ao amin'ny fiainana faranana zao teny zao manino ny mpamaranana Jesosy no miteny hoe hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova tam'le contexte Isaia zay hoe manambara an'le Mesia ho avy hoe hitory taona ankasitrahan'i Jesosy manambara taonjobily ho Isaia ary zany taonjobily zany tsy le jobily jiosy fa hoe Jesosy natanteraka azy amin'izao fahatongavany izy voahosotry ny fanahy hitory-teny soa mahafaly amin'ireo sokajin'olona ny resantsika ireo tanteraka zany jobily zany ka tsy le jobily ny jiosy isaky ny 49 ans fa hoe taonjobily zao tsy hoe amin'ty 2021 ty fa ny fiainantsika mbaram-piverenana ry havana de taonjobily zavatra nitranga taonjobily jiosy de hoe raha misy olona hoe ny varo-tena ho andevo no ny fantrany de nofitsorana tamin'ny taonjobily raha misy olona hoe ny varotra ny fananany no ny fahatereny arabola de averina tanteraka aminy zany fananana namidiny zany hanafotana letrosa etsetra ny taonjobily tao amin'ny Jiosy ary indrindra miaraka amin'ny Jesosy de tena hoe nouveau départ fiaingana vaovao ao amin'ny fiainan'ny olona ao amin'ny fiainan'ny fiangonana ry havana malalo fa anjaranao manapa-kevitra raha hoe ampandroso le Mesia ianao ampandroso an'le réparateur ianao ao amin'ny fiainanao ireparen'io fantranao ara-panahy io anafitranao amin'izay mamatotra anao ireparen'io fonao torotoro sy ferena io anaisitra zay mbola kiratrondro manajamba anao fa aza mamita teny ary anafaka anao amin'izay mbola hiazonan'ny Satana eo ambany vahoany anao ry havanao miankina aminao ma hoe taonjobily fiaingana vaovao nouveau départ miaraka amin'ny Jesosy anao anio 10 janvier 2021 ho aminareo fahasoavan'ny tompo amen. Andeha iombona mivavakisika ry havana ry Andriamanitra azainay eo amin'ny Jesosy Kristy io tsapanay ankehitriny fa tsintsinina ny fiainanay raha tsy eo ianao no mamedika izany ary ianao no mpanangana anay ankehitriny zay dia misaotra noho ny amin'ny teninao izay mamelombelona anay sakafo ho anay tsirairay avy ary mitondra ainga avao ho anay eo amin'ny fiainam-panomponay eny amin'ny fiainanay manontolo azy zany Jesosy malalo ankehitriny izay dia velom-pisaorana anao noho ny amin'ny fampafantaranao ny fahamarinana avy amin'ny teninao satria ianao ilay Mesia voahositra mihitsy no miresaka aminay amin'ny alalan'ny mpanomponao ka mampahafantatra anay sy mampatsiaro anay ny amin'ny tokony ilanay izany mpamboatra izany Jesosy malalo ampafantarinao anay ny asa izay nahatongavanao tetỳ ambony tany ary ampafantarinao ihany koa nefa vokatra ratsy no entin'izany fahotana zany eo amin'ny fiainanay Tompo malalo indreto izay ankehitriny mahatsiaro eo anatrehanao fa ny fahotanay tokoa ny mampahantra anay no mahatonga anay ho voafatotra no mahatonga anay tsy atsapa ny fitiavanao ary mahatonga ny fonay torotoro mandrakariva ary mahatonga ny fahajambana eo amin'ny fiainanay ka tsy ahitanay lavitra Tompo malalo misaotra fa hanafaka anay ianao ankehitriny no nahatongavanao koa indreto ary izay maneho fahavononana eo anatrehanao hiantoraka eo aminao fantatray fa ianao ilay Andriamanitray dia
ary tianao ny ahatongavanay olona mibebaka mandraka riva eo anatrianao. Menatra izay Tompo, raha oharina eo amin'ny fahatsaranao ny aminay tsirairay avy. Menatra izay raha mijery ny fahotanay izay tena mandifotra anay mandrakariva. Ko ankehitriny Tompo, ny fotorotoro sy mangorakoraka no entinay manantona anao. Amin'izao fo izay Tompo malalo, ary irinay ianao hanala izay tsy famendrehana rehetra eo amin'ny fiainanay, mba hahatonga fiaingana vaovao indray ny amin'ny andronay rehetra. Tompo malalo, sasao izay mba homendrika ny anaranao. Diovy izay mba ho tena masina arak'izay ilanao Andriamanitra anay. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tonga hamonjy anay no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hoantsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo, ary nibebaka marina tokoa. Mitsangana andreny teny somafaly atolotry ny Tompo ho antsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny Tompo, no ny anarako dia hononoko ny fahatezerako, ary mba hiderana dia manindry fony aminao aho. Mety aho, madiova ianao. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo ary, fa voavelany elokareo no ny anaran'ny masina, miderany Tompo. Sambatra ny olona sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Ataontsika ny hira 800. Ia di suku
ho antsika izay voavela eloka dia andeha ambaratsika pabe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsi-to, mpanao ny lanitra sy ny tany. Ary an' Jesosy Kristy Tompo, ilay zanaka ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao. Mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao tontolo izao, no ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Mbona tamin'ny hazo fijaliana, fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponte Pilato izy. Tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo tanana ankavanany indray. Avy any eviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mifanjak'izay ny fanjakany. Isika mino fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina, miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray, ho famelan-keloko, sady manantena ny fitsanganan'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Iombona ao anatin'ny vavaka fangatahana sika ry havana. Ry Andriamanitra rainay eo, fifaliana ho anay hatrany no miresaka aminao, ary tsapanay miariary eo amin'ny fiainanay, izany ianao Andriamanitra ty izany, ka maneho ny maha-Andriamanitra anao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Isaoranay ianao ray, eny isaoranay, fa tena mandrakizay ny famondramponao ary niantra anao dia tsapanay tamin'ny andro lasanay rehetra. Misaotranao izay Jesosy noho ny amin'ny are-pahasoavana izay niratovinay tao aminao. Ary ankehitriny izay dia mbola mangataka aminao hatrany, satria tsapanay fa mila anao izay ho mpamonjy anay, mila anao izay ho mpiaro lehibe ny fiainanay. Ka ankehitriny Jesosy dia mangataka mandraka hariva izahay, ny anamboaranao anay sy ny anefenao anay, mba tena araka ny sitraponao ny fiainanay tsirairay avy ao. Amboary Jesosy ary areno izay rehetra fahalemena tsy araka ny sitraponao, mbola mitoetra sy mamaka lalina tsy anatinay. Jesosy mangataka aminao izay, ny anomezanao ny are-panahy avy aminao anay tsirairay avy, mba tsy hantrara-panahy intsony izay manomboka amin'ity andro anio ity, fa misy fahavelomana hita taratra eo amin'ny fiainanay, amin'ny maha-kristiananay ary amin'ny maha-mpanomponao anay. Tompo malalo, mangataka indrindra ihany koa izay, ny andravanao izay asan'ny Satana sy ny asan'ny devoly sy ny firongony rehetra, izay tsy araka ny sitraponao Andriamanitra, mbola mitoetra ao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tianay izay Jesosy mba hiavao ao aminao, ary hiavao mandraka hariva izay mba hahafahanay manolotra ny tenanay sy ny momba ny tenanay ho anao Andriamanitra rainay. Jesosy malalo, ianao ankehitriny no angatahnay hanamaivana izay rehetra mavesatra ao anatinay ao, ary ihany koa hanampy anay mba hanana finoana velona ahatanteraka izay ilainao Andriamanitra aminay tsirairay avy. Tompo malalo, mangataka koa izay, mba handrosoanao anatin'ny tokantrano tsirairay avy. Mandrosoa ianao Jesosy ao am-ponay, ary manjaka ao anatinay ao fa efa anisan'izay nanaiky anao izay. Mba ho jobily isan'andro tokoa ny fiainanay raha miaraka aminay ianao Jesosy. Dia tianay Jesosy ny mangataka ho anao an'izao firaisan'ny sampanay izao. Ianao Jesosy no efa nampiombona anay ho tena iray ao anatin'izao fiangonana izao, ary nanakambana anay ihany koa mba ho sampana amin'ny be eo amin'ny fanomponanao. Koa maniry izay Tompo malalo, ny ampiraisanao saina anay, ary mba ho tena iray sy vava iray tokoa no entinay manambara sy mankalaza anao Andriamanitra eto anivon'izao fiangonana izao.
petraka eo am-pialatananao tompo ny fandaharana asa rehetra sy ny vina mba hatanteraka ny fitoriana filazantsara eto anivon'izao fiangonana izao. Mehoery tompo izay manana anjara amin'ny fitariana izany sampana izany. Maniry ihany koa izay Jesosy ny hanomezana ao anay izay sahazanay fantatray fa fo ihany ny fisainanay ary kely ihany ny fahalalanay. Fa ianao Jesosy Kristy no angatanay ameny ny vavakay sy ny atakay. Ko asitrakay ary ankehitriny tompo malalo ny mampiombona ny fivavakay amin'ilay nampianarinao anay manao hoe sainay ao izay ny an-danitra. Masinay ny naranao. Ho tonga anay fanjakanao. Atao ny sitraponao. Ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo anay ny izay sasa ao anay. Ary mamilany elokay. Tahaka ny mamelana sy meloka taminay. Lasa mitondra anay Fjkm Fanembra. Anao fanjakana sy ny hery ary vinahitra mandrakizay. Amen. Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Fanentanana mahakasika ny alahady ny taranaka sy ny zanaka ampielezana sy ny alahady ny diakona sy loholona tafiditra anaty zobily fisotrondronono mpitandrina raha maolo miaso lofo mivady. Ety am-piandohana dia ilazana amintsika fa ny fitaopan-kalazana rehetra dia misy ny fakana sary miaraka amin'ny mpitandrina ary efa hitantsika ny anaty flyer sany koa ny daty rehetra ka samy miomana mandrakariva isika. Mahakasika ny taranaka sy ny zanaka ampielezana atao ny alahady 30 Janoary. Natao antsika rehetra mpivavaka eto Isotry Fitiavana tsy ankanavaka izy io na avy eto ny ray aman-dreny na tsy. Sokajy roa no voasoratra ao anatin'ny fiso zaraina tamintsika. Ny taranaka ny koshena raha efa maty daholo ny ray aman-dreny, ny teraka ny koshena raha mbola misy velona ny ray aman-dreny. Misafidy ora isehoana isika na amin'ny enina sasany na amin'ny 10 sasany ka koshena ihany koa izay mety amintsika. Ny fiso voafeno dia afaka raisin'ny komity ny alahady ary eo amin'ny sekretera ny andavanandro. Ny farafamerenana ny fisha dia ny alatsinainy 25 Janoary ao amin'ny sekretera. Misy ny laharan'ny finday azo atsoina raha mila fanazavana fanampiny. Raha azo atao dia mba mifanakaiky mipetraka ny taranaka rehetra amin'io fotoana io. Mahakasika ny loholona sy ny diakona atao amin'ny alahady 14 Febroary. Afaka misoratra anarana avokoa ireo diakona sy loholona rehetra ny fandimby teto Isotry Fitiavana. Misy fiso fenona koa ka afaka raisina eo amin'ny komity manomboka anio eo atoko tamin'ny mpiangonana ary eo amin'ny sekretera kosa ny andavanandro. Ny farafamerenana ny fisha dia ny alatsinainy 20 Febroary. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Miarahaba anareo sampana izay avondron'ny tompo eto anio amin'ny alalan'ny fandaharam-piangonana. Androany ny alahady faharoa isan-taona nitondranam-bavaka anareo faly miona aminareo marobe tahaka izao. Ary faly mampafantatra antsika fiangonana ihany koa manolotra antsika ny filohan'ny firaisan'ny sampana ho an'ity taona 2021 ity dia izy no mitarika fotoana teo ramatoa Rakotomavo Fjkm Lamina. Izay filo aperinasa ny sampana Dorcas mirarosoanao présidente. Ny firariana ho anareo sampana riavana, ny firariana ho an'ny firaisan'ny sampana dia tsotra kely ary fohy kely. Firaisan'ny sampana tsy ambara tonga andrafitra anapahana hevitra fa fivoriana iarahana mandamina, iarahana mandrindra ny aktivitean'ny sampana atao amin'ny fitandremana, sehatra fandrindrana. Fa mahita nareo marobe tahaka izao riavana dia raisintsika ho atsika vavaka efa nataon'i Jesosy, le vavaka lehibe nataon'i Jesosy tao amin'ny Jaona 7:20 mba ho iray ihany izy rehetra. Vavaka isika riavana mba tena hoe
iray saina, iray fo, iray fanahy ianareo sampanareo, fa raha ianareo reo fotsiny nefa hoe miray fo marina, miray saina marina, miray fanahy marina, dia efa tena hoe hafa ny endriky ty fitandremana efa Fjkm Isotry Fitiavana ity, ary tena hoe manome fifaliana any an-danitra ny fisitsika fiangonana ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Tsara ny mampafantatra ry havana mikasika an'le Fanompoam-Pivavahana eny amin'ny Coliseum amin'ny heriny anio, fa raha ny fandaminana isika Isotry Fitiavana anatin'ny SP10. Ny SP10 dia amin'ny 1/12 amin'le fidirana faharoa amin'ny 1/12 no mivavaka. Favaka sika ry havana. Faly dia faly tokoa zahay mpanomponao Tompo, satria nanamarina izahay fa Andriamanitra velona ianao ary Andriamanitra be fahasoavana ianao. Sotranao indray ny amin'ny famelan-keloka, ny amin'ny fampaherezana, ny amin'ny famporosiana izay mbola azony tononona manokana tamin'ny mpanomponao tsirairay, dia ianao no ampitoetra azy ireo, ianao no ampitoetra azy ireo mandrakariva ao anatin'ny fiadananao mpamonjy eo. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aorian'ny tsodrano ny 545 ny andininy fahatelo, aorian'ny tsodrano 545 ny andininy fahatelo, mitsanga sika ry havana andray tsodrano zao. Ho tanteraka aminareo any ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitahy anao ny Tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny Tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny Tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana fa afaka mangenitsika ry havana, mbola misaotra an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.